Tiavanao ry zanagasikara ato indray tsika mianakavy. Minao fa efa hita amin'ny alalan'ny sary eto ilay izy a. Ramose ity ambany ity ilay manao pataloha menamena sy anankiray madama ry ambony ilay eto. Afaka miandry ihany koa ialahy fa tsy maninona izany, dia mba mifampijery tompoko. Dia miteny ialahy hoe tsara ilay izy na madama izany mantsy eto no hanodina dia midika izay ialahy izany ilay hankafy dia tenenao madama hoe tsara ilay izy sa ratsy, amin'izay kiala mba mazoto. Andry ihany koa ry kiala princesse, eny tsara ilay hoe molamola ka izay koa moa no tian'ny lehilahy dia anjarandry izany no manao izay mahafinaritra ny ataonareo anankiroa. Eto ihany koa ialahy raha ohatra ka hoe manana fahafahana dia ilay tanin'ny lehilahy somary kitihana kely eto amin'ny kitson'ny madama, somary kitihana kely ny kitson'ny madama dia mba miezaka amin'iny mantsy rehefa madama izao ilay rehefa ilay mampiditra ohatran'izao io dia jereo tsara voakasoka amin'ny kibon'ny lehilahy ilay kitso dia afaka somary kitikitihan'ny lehilahy miadana ihany koa ilay kitso dia mba tsara mahazo aina ihany koa madama amin'izay. Tsara ho fantatritsika fampiresah foana ianareo anankiroa, ny antony dia satria raha tsy mifampiresaka ianareo hanao ohatran'izao dia manjary lasa mifanery, mila mivonona ihany koa ianareo mialohan'ny hanao zavatra fampiresah. Rehefa vita ny atao mijanona kely 5-10 minitra ianareo anankiroa mifampiresaka hoe tsara sa ratsy ilay izy izay vao miala dia milamina tsara ianareo. Fanampiny hisorohana ny crampe dia misotro rano matetika isika 2 litatra ho an'ny vehivavy, 2 litatra sasany ho an'ny lehilahy. Azo adino kotrana gegel dia mihinana akondro, iny a tena sakafo tsara ihany, akondro voankazo no tiako lazaina, dia mihinana zavatra maitso mba hatanjaka ny vatana.